Tontolon'ny fitaterana anabakabaka noraisina tamin'ny fomba ofisialy ny faharoan'ny volana Desambra lasa teo teny amin'ny seranam-piaramanidina iray sampirenena teny Ivato ny fiaramanidina Airbus A350-900 any Ethiopian Airlines moa ity fiaramanidina ity ary natao hanampy ireo famperinasa ny fisian'ity fiaramanidina vaovao ity. Ankoatr'ireo Boeing izay ampiasainy toy ny Boeing 787-900 tonga ny faha 6 novambra dia ny ampy Airbus A350-900 indray ireo fiaramanidina ampiasain'ny kompania mpitaterana Ethiopian Airlines eto Madagasikara. Anisan'ireo fiaramanidina tsara indrindra io raha ny voalazan'ny mpitantana ny Ethiopian Airlines eto Madagasikara. Tanjona ho an'ny kompania mpitaterana ity ny ampitombo ny mpizahatany tonga mitsidika ny Madagasikara. When we open our office in Madagascar, we have promised to this country to bring more tourists. Hojerena akaiky ny fiaraha-miasa ahafahana manana tombontsoa iraisana raha ny fanamariana nety ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Ny tombontsoa manokana moa dia efa nisy ny resadresaka manokana ny fanaovana tamin'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny avy eo anivon'ny Ethiopian Airlines ary misy ireo fangatahana izy ireo na tsy laza manokana tsika hoe ny fampitomboana ny ireo seraserana zany hoe ny nombre na volna misy eo anivon'izy ireo ary fantatritsika fa anisan'ny tena kompania matanjaka tokoa ny Ethiopian Airlines satria misy firenena marobe no miara-miasa amin'izy ireo ary zany dia mampitombo koa zany ny mpizahatany tonga ary ny Ethiopian Airlines anisan'ny kompania matanjaka indrindra ka jerentsika eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy zany hoe jerena ny fiara-miasa miaraka amin'izy ireo mba ahafahana mahazo tombotsoa iraisana eo anivon'ireo firenena roa. Mariana fa ity Airbus A350-900 ity no niarahany délégationna malagasy no tarihany filoha Razonamampianina iangahoan'ny Japon herinandro lasa izay.